dia ampifaliana indray no iaonana amintsika rehetrarehetra ihany koa tonga eto dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Vonintsika ihany tenin'ny tompo Amen. Sokafiaran'ny baibolitsika ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahafito ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahafito ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa ho fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa ho fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Fa indro izany fampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia tonga fahazotoana manahoana teo aminareo. Eny, fialan-tsiny manahoana, fatezerana manahoana, fatahorana manahoana, faniriana manahoana, zotom-po manahoana, famalinan'ny ratsy manahoana. Tamin'izany rehetra izany no sehony nampisehony fahadiovanareo ny amin'ny zany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza aho dia tsy nohon'ny izay tsy marina na nohon'ny niaritra izay tsy marina, fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anaiky anay. Amen. Ty resaky ty dia resaky Paoly rehefa nanoratra tamin'ny mpino tao Korito izy makasika an'ireo zavatra rehetra izay niaretany amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy sy teo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ary indrindra ireo zavatra mafy izay niaretan'ny Paoly noho ny fitiavana an'ireo rahalasy anabavy tao Korito ireo. Dia rehefa nanoratra an'io Paoly dia somary nanenina izy avy eo hoe tena ohatry ny ampalahelo an'zareo ilay zavatra nisoratako. Dia ohatry ny tsy mety ihany fa nefa rehefa nivoaka ny impact an'ilay epistily izay nalefan'ny Paoly avy eo dia faly indray izy satria nitondra zotom-potany anatin'ny mpino izany, nitondra fatezerana, nitondra alahelo araka an'Andriamanitra. Androantsika raha hifampizara dia lohahevitra izay hifampiresantsika dia ny hoe fampalahelovana araka an'Andriamanitra. Fampalahelovana araka an'Andriamanitra. Mizara anankiroa ny olombelona eto ambonin'ny tany. Misy ilay olona ordinaire izay olona tsotra amin'izao taranaka Damasia. Dia misy kosa ilay olona izay navotan'Andriamanitra nafahany tao anatin'izany. Ozy ny tenin'Andriamanitra mantsy any amin'ny Jaona any hoe Jaona toko fahafolo ny andininy fahafolo hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, androba, andrava, fa Jesosy kosa tonga mba anana ny fiainany ary anana ny be dia be. Rehefa tonga Jesosy ozy koa Jaona any amin'ny toko Jaona voalohany toko fahatelo any hoe izay manota dia avy amin'ny devoly, fa ny avian'ny zanak'Andriamanitra andrava ny asan'ny devoly. Rehefa nandrava ny asan'ny devoly amin'izay Jesosy dia anafaka an'ireo olona ao anatin'ny ilay fahotana. Amin'ny voalohany aloha zany ilay niresantsika voalohany teo hoe misokajy anankiroa ny olona. Ny anankiray ilay olona tsotra amin'izao ilay mpanota. Ilay anankiray ilay olona efa navotana. Alohan'ny fanavotana nisy zavatra nataon'i Jesosy. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia nandrava ny asan'ny devoly. Ny devoly dia mandrava ny asan'Andriamanitra, fa Andriamanitra fa ny devoly mandrava ny asan'Andriamanitra. Alao teneniko miadana tsara mihitsy. Dia ny ataon'ny devoly ao anatin'izany mandrava ny zavatra vitan'Andriamanitra izany dia mamotika, mandrava, manao izay rehetrarehetra azy ny atao amin'ny tena sy andravana. Fa ao anatin'izany zavatra ratsy izay ataon'ny devoly izany ihany koa nefa Andriamanitra dia miasa mandrava ihany koa izy ny asan'ny devoly. Raha hijeritsika ny tantarany Adama sy Eva, rehefa avy namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra dia nasiany mpiandraikitra izany nasiany olombelona, dia avy eo izy ny teny hoe tena tsara izany. Rehefa avy eo nefa ny devoly
miezaka manimba ny rafitra rehetra izay nataon'Andriamanitra. Miezaka mandrava ny zavatra vitan'Andriamanitra. Tsy afapo tany an-danitra izy le nikombo tamin'Andriamanitra. Tsy afapo izy tamin'iny efa namena toerana ambony be hoe ambany kely no Andriamanitra nomena voninahitra be. Fa mbola te hitovy amin'Andriamanitra ihany. Dia farany nampidinina tetỳ ambony tany. Dia rehefa nampidinina tetỳ ambony tany dia mbola tsy faly ihany koa izy mahita nyreto zanak'Andriamanitra milamina tsara tao amin'ny saedena. Fa dia nandefa tsindrona izy. Nandefa virus izy. Afahana manimba n'ilay zavatra namboarin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka izy any amin'ny Maty 5:10 any hoe ianareo mieritreritra hoe ny maloton'ny olona dia izay hohaniny sy izay rehetrarehetra ety ivelany hoe tsy misasa tanana dia maloto, mihinana kisoa dia maloto. Fa hoy ny tenin'i Jesosy hoe tsy izay rehetrarehetra miditra amin'ny vava hozy izy no maloton'ny olona, fa izay rehetrarehetra mivoaka amin'ny vava. Satria avy ao am-pon'ny olona no hitenenan'ny vava. Ary rehefa olona izay tratra ny virus izay voatsindro ny Satana dia ny mivoaka ao falitony, faratsiana, lolopo, famonoana olona, lainga, halatra, zavatra ratsy be dia be. Dia izany zavatra izany ny fomba namotehany devoly an'ilay zavatra vitan'Andriamanitra. Dia ilay izy raha ohatra ka jerena fotsiny amin'izao dia ohatrany hoe ren'olo reny ohatran'izao reny endry izy olona malalatsaina, izy olona nahita fianarana sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa tonga ny fampalahelovana iverintsika amin'ilay loha hevitra, ilay olona ordinaire. Rehefa tonga ny fampalahelovana, fatafotoinana izany fampalahelovana izany avy ao am-po, mivoaka daholo amin'izay ilay toetra ratsy rehetrarehetra. Mandeha ohatra ny fitsiriritana dia hozy izy Jakoba hoe ny ota hozy izy metomboka avy amin'ny filana. Ny filana rehefa torotoronina hozy dia miteraka ota. Ary rehefa tanteraka ny ota dia miteraka fahafatesana. Ary izay ny tanjon'ilay tsindrona nataon'ny Satana mba hatonga fahafatesana eo amin'ny raha olombelona. Rehefa tonga amin'izay ilay fampalahelovana dia mivoaka amin'izay ny d'origine rehetrarehetra hozy filazantsika azy. Jereo tsara zao any amin'ny fiandohan'ny tantara ikaina zao ny resahantsika. Rehefa nakasitrahana ny fanatitry Abela dia tsy nakasitrahana ny fanatitry Kaina, nalahelo ngaray. Tonga ny fampalahelovana. Rehefa tonga ny fampalahelovana niteny tamin'ny Andriamanitra fa ino zato mampanjombona anao ry Kaina ô, fa ngahy ianao mbola tsy ninam-bary, totra ny malahelohelo izany miavinavina be Kaina. Isy inona nidirako amin'izany? Ianao ange natao hanapaka ny fahatezerana fa tsy ianao indray ny avela, fa tsy izy indray ny avelanao hanapaka anao tsy rarahako izany. Avy eo rehefa nitatra ilay izy nefara tamin'ny famonoana ny Abela. Tahak'izay ilay asan'ilay fampalahelovana eo amin'ireo olona izay misy an'ilay virus ny Satana. Ary rehefa tonga fampalahelovana tsisy manana frein izany mihitsy fa dia tonga dia efa voaka ny d'origine. Jereo tsara zao ry mpisorona, ely mpisorona naditra be ny zanakin-garainy. Rehefa naditra be ny zanakin-garainy dia niteny tamin'ny alalan'ny Samuel zaza Andriamanitra hoe teneno Ely fa holozany anjo azy. Ohatran'izao lasako babo amin'ny fiara fanekena, ny zanakao ho faty daholo, ianao ho faty zao. Rehefa nalahelo Ely inona ny zavatra nolazainy? Niavinavina be koa ngarainy. Izy ny Jehovako. Alao izy ianao zay tiany zay zaniko. Zay no mivoaka ao anatin'ilay olona izay feno virus ao anatin'ny fony. Rehefa tonga ny fampalahelovana, engany mba ho manomboka azy nareo le resaka fampalahelovana. Rehefa tonga ny fampalahelovana dia mamoaka zavatra ilay olombelona izay misy virus ao anatiny. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zao avy hanana ny fiainana be dia be. Tonga dia hiditra amin'ny tapany faharoa tsika.
ny fampalahelovana eo amintsika zanak'Andriamanitra dia miasa ho fibebahana tsy hanenenana. Satria nahoana? Misy antidote nataon'i Jesosy. Jereo tsara i Paoly rehefa nanenjika ny mpivavaka izy any amin'ny asan'ny apôstôly any, voalohany asan'ny apôstôly izay. Inona ny zavatra nolazain'i Jesosy tamin'ny Paoly rehefa nenjery izy? Zavatra anankiroa ny teneniny. Zavatra andresany voalohany dia hoe Saul, Saul, nahoana ianao no manenjika ahy? Faharoa ny tenenin'i Jesosy dia hoe sarotra aminao izy ny ala amin'ny fanindromana. Izany hoe nisy piqûre izay nataon'i Jesosy ihany koa anafahana ny Paoly tao anatin'ilay fiainany taloha izay misy an'ilay virus, mba hanalana an'ilay virus ao anatiny. Izy zany rehefa mitondra an'ilay virus dia tafitohana be izy mijery an'ilay mpianatra mivavaka, ilay milaza hoe Jesosy ny mpamonjy zao, tafitohana be ngareny. Zay dia nalahelo be izy. Rehefa nalahelo be izy dia tsy nionona tamin'ilay Stefana voatorabata izy fa dia nanao taratasy mihitsy anenjehana ny kristianina rehetrarehetra. Niza hoe kristianina dia ndao aripaka daholo. Lasa izy nakany Damaskosy. Alohan'ny hiditra ny tanàna ny Damaskosy izy nazeran'Andriamanitra. Rehefa nazeran'Andriamanitra izy dia niteny amin'izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny. Dia avy eo izy napiditra ilay antidote amin'izay. Dia ino izany fa ny fanahy masina izay nanindrina ny fony, nanala ny aizina rehetrarehetra tao anatiny, nampafantatra azy an'Andriamanitra amin'izay hoe ay ve ianao Jesosy ilay tena Andriamanitra e, fa iza moa ianao no enjehako e. Teo amin'izay izy vao tonga saina, niala amin'izay ilay virus izay nanimba ny fony Paoly. Tahaka izany ihany koa ireo rahalahy izay nitorian'i Petera any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa any, raha tsy diso aho. Rehefa voatsindrona tampony mandeha ilay piqûre izay antidote anasitranana. Vokatr'ilay fandravana nataon'ny devoly dia Andriamanitra koa manao ny azy izy amin'izay olona tiany ho vonjena fa tsy amin'ny olona rehetrarehetra. Mitsimpona amin'izay izy ao anatin'ilay izy. Dia tsisy afaka miala amin'ny fanindromana. Niza olona vidian'Andriamanitra. Ohatra zao Paoly, na rombotra ohatra n'inona ianao, na miseho azy wakana ianao, tsy afaka miala ianao amin'ny fanindromana. Tahaka izany ihany koa ny Israely rehefa nitorian'i Petera, raha ny zavatra nitorian'i Petera sy ny fanindromana izay nataon'i Petera tamin'ny afatra izay nalefany teo amin'ny Israely dia tokony ho voatorabato izy. Fa rehefa niasa ny fanahy masina nandefa n'ilay piqûre tao amin'ny fony ireo rahalahy ireo dia hozy izy hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Dia hozy izy Petera hoe mibebà, ary aokanareo atao batisa ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ianareo handray fanomezana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io ilay antidote. Dia avy eo lasa miavaka amin'olona rehetra amin'izay. Dia raha iverintsika amin'ilay afatra izay nivakiantsika teo hoe nisy ny fampalahelovana izay natao tamin'ireo mpino tao Korito ireo. Rehefa nalefa ny Petera ilay Paoly ilay fampalahelovana dia niteraka aim-panahy mivaivay tany amin'ny zareo tany ilay izy. Niteraka famporosiana tany amin'ny zareo ilay izy. Niteraka fahatezerana manao ahoana hozy izy, fahazotoana manao ahoana. Dia hozy izy Paoly hoe oay, tena ilainy zareo ka izany ilay fampalahelovana. Tena ilainy zareo ilay izy fa vao maika tena nampionona ny alaheloko ilay izy, ary tena nitondra fandrosoana ho andry zareo ilay izy. Ho antsika izay manompo an'Andriamanitra ihany koa, ny fampalahelovana dia tsy maintsy misy, fa anjarantsika no mijery ny tenantsika ao anatin'ilay izy hoe aiza ho aiza ny toerana misy ahy. Za ve ilay efa manana antidote arakaraky ny sy ny fampalahelovana, dia izany ny krika mampiakatra tahaka ny ganagana izay alatsaka ao anaty lavaka. Alatsaka ao anaty lavaka ny ganagana dia tezitra be ilay rangaha, vonoko an'ity gana ity, tsy tia hitany io hatramin'ny fatany aho, aleviko velona io, angadiany lavaka, totofany amin'izay ilay ganagana. Arakaraky na nitofana ilay ganagana, mihetsiketsika ilay ganagana dia miakatra ihany, totofana ilay ganagana, totofana n'ilay tany, mihetsiketsika ilay ganagana, faran'izy tafakatra ihany. Teo voagaga ilay rangaha hoe ahoana ary ity,
dia tahak'izay zanak'Andriamanitra rehefa misy an'ilay piqûre ilay fanamasina ao anatiny ninninona fampalahelovana mandeha izany no krika mampiakatra azy izany no hery manosika azy mahatonga azy azoto mahatonga azy hafana mandrakariva ilay piqûre any anatin'ny fony any fa rehefa tsy mahazo ny piqûre iny fony dia moatry ny mangatsiatsika tahaka nazo an'ireo mpino-tany Efesosy manompo an'Andriamanitra manao ny aintso zavatra manao zavatra be dehibe amin'ny fikelezanaina amin'ny asa tsara rehetrarehetra kanefa ozy Jesosy manateny aminao ao izy fa efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao io fitiavana voalohany io anefa ilay tena manompo amin'ny fo ilay fo voatsindrona ozy ny tenin'ny Paoly ihany koa hoe fitiavan'i Kristy ny manerenay izany fampalahelovana izany no atoron'i Jesosy atsika amin'ny androany ity hoe ilayntsika ilay izy afahantsika mandrosa afahantsika fa ilay izy raha vao ny fampalahelovana no mampihembitra atsika raha vao ny fampalahelovana no mahatonga atsika alazo tahaka ny vato izay tahaka ny tany izay misy vato ao ambany tany marivo ambony vato lampy malaky mitrebona nefa avy eo malaky malazo dia maina dia mbola tsy nahazo antidote zany jerevy tsara zao iza moa zany zao mbola tsy nahazo antidote niaraka tamin'i Jesosy Jodasy rehefa niaraka tamin'i Jesosy Jodasy dia tonga amin'ny fepitaona ahatongavany fanafitoinana ny Jodasy nandeha be zany ny fitaky ny devoly tany anatin'ny tany nirehitra be ny filana tao anatiny tao tena ohatrany tsy ampitsony le famezana izay tazomiko aty fa le izy koa efa banga tamin'le zavatra nanahira inona ny atao re amerenana anio hoe nandinika teny njarainy nandinika teny ahoana re ny hevitra amin'izany hitako ny hevitra loranga Jesosy amidy sady tena lafo be io raha zao asa magaga ataontsy zao sady io may manjavona jerevy tsara fa rehefa alefa ny olona any anatin'ny kady io tsy tatampoka dia mandeha zay koa izy saika ho atao mpanjaka efa avy ny olona io makomana miaraka amin'ny angady sy ny arina fa avy eo tonga dia nanjavona azo amidy io tena resy lahatra azo amidy io fa tsy hoe hevitra taitaitra ngeny ny Jodasy fa tena efa ketrika mandeha tsy kelikely mihitsy mandinika ny fiainan'i Jesosy sy ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'i Jesosy njarainy dia ozy izy hoe tena azo vadika voly io marina izany tena azo vadika voly io dia ozy izy koa ny ten'Andriamanitra hoe fitiavam-bola fototry ny ratsy izany izy tratran'izany dia efa nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be le piqûre zany mbola ao ihany le piqûre ratsy avy amin'ny Satana izay hitondra fandravana hitondra fampitehana miandro fatafitohinana fotsiny vao tonga amin'ny fatafitohinana niroboko ingaray rehefa niroboko ingarainy mbola le niroboko aloha mbola eo ihany fa hoe nandeha tsara ny efery lafo Jesosy fa rehefa voaheloka ho faty amin'izay Jesosy teo amin'izay vao tena fatafitohinana lehibe ho an'ingaray ary rehefa tafitoha ingarainy satria izy mbola tsy nahazo antidote tsy tonga amin'ny fibebahana izy ndeha arangaha amony tena tsy tiako tsony ny miaina tsy hitako tsony izay iainako anarany mba efa naverika an'ilay vola tany ampisorona fa dia tsy niraraha zareo mihitsy fa dia hoe anao ny anao da anao mandeha any fa eto any ny volanao izay tsy mila niny tafitoha ingarainy lasa nanantotena izy dia maty tena hoe tsy hamelany devoly mihitsiny na dia miseho azy hoe miaraka amin'ny Jesosy azy rehefa mbola tsy nahazo antidote tonga ny fatafitohinana mefara amin'ny fahafatesana le ao amin'ny fiainam-panahintsika tsy hoe andeha hamony teny tsika tsy ho tratran'izany hoe andeha hamony teny zany raha miaraka amin'ny Jesosy resaka manana an' Jesosy indray zany resantsika eto le hoe mila fampalahelovana raha ohatra ka tonga amintsika fatafitohinana ka efa lavitra ny fotsika ohatrany efa tsy mandeha amin'ny hafanana tsontsika dia tena hoe tsy maintsy latsaka foantsika ao anatin'ilay fatafitohinana zay aloha dia tsy lavina tsy maintsy mibilisatra foantsika ao anatin'ilay fatafitohinana
Fa ny zavatra mampiavaka atsika kosa amin'ilay olona tsy nahazo antidote ny olona tsy nahazo antidote dia miafara amin'ny fahafatesana. Fa ny olona izay efa nanana fanahy masina misy an'ilay piqûre izay nataon'i Jesosy dia ireny fatafitohinana ireny mampody azy. Ireny fatafitohinana ireny manangana azy izay efa niresantsika teo. Jodasy any koa dia manana ka mitovy amin'ny Jodasy. I Petera dia manana ka mitovy amin'ny Jodasy. Ny Jodasy nivarotra an' Jesosy izy namadika an' Jesosy. Fa ny Petera nandahan Jesosy tsotro izao tsy fantatrio nareo ilay tsy aza miteniteny foana mandainginareo tsy zazany niaraka tamin'io. Nefa dia efa niteny izao Jesosy hoe andahy ianao. Dia izao ry Petera, ry Simona, indro avy Satana hikororoka anao tahaka ny fikororoka vary. Kanefa aza matahotra fa za efa nandefa antidoty. Za efa mivavaka ho anao mba tsy ho levina amin'ny finoanao. Izany hoe itsika zanak'Andriamanitra izay efa nofidian'Andriamanitra notsongainy nomeny an'ilay fanindromana ananantsika fiainana dia mbola arovany ihany koa. Mandefa zavatra izy ahafahantsika mody ao aminy. Varimbarinany amin'izay mahavariana antsika dia ampodiany indray amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tahaka an'ilay zanak'adala izay efa resahana amintsika eto foana. Nalefa n'Andriamanitra ny antidote. Dia rehefa nody ny sainy, hoay, ino ty nahazo ay moa zaka manam-podiana. Dia ody aranga, tsy zakako tsony izao fatafitohinana mahazo azy zao. Aiza potika ny fiainako, miafara fangaro amin'ny kisoa. Efa masisy kisoa ny arainy vao tonga sainy. Fa naninona izy ny tafody? Manam-podiana izy. Efa manana nahazo an'ilay antidote izy. Androany ny tompo dia miresaka amintsika izay efa nahazo an'izay antidote izay. Tiany tompontsika hitoetra mandrakariva amin'ny hafanana amin'ny fiarahana aminy. Ny fanompoantsika tsy tiany handeha amin'ny fahazarana fotsiny. Hoe rehefa miaraka amin'ny rahalasaina bavy dia efa izy izay nge mavonjy talata larobia. Lakamisy efa lasa zoma. Sabotsy koa izay mbola makany tosy. Lahady moa izany dia efa tsy lazaina tsony fa efa eto. Kanefa ao anatin'ilay izy tena mila mamantatra tsara ny tenantsika hoe ao ve ilay antidote. Fa ny zavatra mamely no alalantsika azy hoe ao ilay izy. Ny alalana an'izany fa tsara orina eo ambony vatolampy izy. Dia tsy hoe ilay izy tsara lalitra sy ohatra ny tsara tarehy, tsara bika, tsara loko. Fa nalefa ny tafiotra, nalefa ny rika, nalefa ny tafiodrivotra. Izay ny nalalana azy hoe miorina tsara eo ambony vatolampy. Ho antsika izay matahotra fampalahelovana. Dia nio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Fa ilayntsika izany. Afahantsika manao sandazy, afahantsika manao zaozy ny fiainam-panahintsika hoe aiza ho aiza tsika. Afahantsika miverina aingana. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fibebahana tsy hanenenana. Ho amin'ny famonjena. Fa ny alahelo araka an'izao tontolo izao. Raha vao miresaka hoe izao tontolo izao, dia ilay andrina n'izao tontolo izao, ilay mpandefa pozina, ilay mpandefa fahafatesana, izay mikendry ny olona mandrakarivo, ho any amin'izany fahafatesana izany. Ny olona rehefa tratra ny alahelo ao amin'izao tontolo izao dia Satana ny manipule azy. Satana tsy manome vahaolana azy izany hoe manatona an' Jesosy izao. Sainy manao zavatra be dehibe fotsiny. Sainy manao zavatra be dehibe. Ohatra izany izao le mpanao ratsy ireny dia manao asa soa fotsiny. Dia le asa soa voafafan'ny asa ratsy. Dia milamina io e. Dia misy fampianarana ihany koa hoe ny asa ratsy ony rehefa tsaraina ho izany any an-danitra dia tsaraina ny asa tsara sy ny asa ratsy. Dia raha vao mavesatra ny asa tsara, tafita. Fa raha vao maivana kely ny asa ratsy dia taraiky. Dia manamboatra fisainana ny olona hoe ahoana izany ny atao ahavitana asa tsara be dehibe. Dia fitahany devoly amin'izany ny olona. Hany ka na dia efa manompo an'Andriamanitra aza ny olona. Raha vao mbola tsy voarainy ilay antidote, ka sendra zavatra mafy izy eo amin'ny fiainany, dia manome tsiny an'Andriamanitra. Andriamanitra,
fa mbola tsy ampy hoe le vavaka ataoko hoe efa zany tantaraiko zany daholo engeny nataoko hoe sa hoe mbola hitory filazany tsara sa hifadiana ry asa za tena kivy tena ohatrany tsy mety any le mivavaka ry anina nge tsy mivavaka fa ohatra milambe so dia mba tsirariny Jesosy zany ny zavatra miodina ao am-pony ao rehefa mbola tsy ao le raha mbola tsy ilainy le fampalahelovana izay mampody azy raha mbola tsy ao le antidote dia tsy ilainy le fampalahelovana fa le fampifalifaliana ny ilainy le valim-bavaka oay mahafinaritra be miaraka amin'ny Jesosy feno fifaliana satria tsisy fatafitohinana aloha dia masina tsara endry tsara fa rehefa tonga amin'izay fatafitohinana ohatra hoe miady mivady ry zareo tena ampisehoko ny ampivoaka ny d'origine keo tonga ny fatafitohinana io za nge raha mivadika ka za moditsotra fa raha za mivadikeo tonga le fatafitohinana amin'io fa mila mandiny tenintsika ao anatin'izany ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa ho fibebahana ampody atsika amin'ny laoniny ampody atsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ampody atsika amin'ilay hafanana ao amin'Andriamanitra fa ny alahelo araka an'izao tontolo izao dia mampitsoaka miala amin'Andriamanitra jerevy tsara i Adama rehefa tafitohana tamin'ny alalan'ny Eva ny hinana ilay voankazo voarara mialavany Jesosy Jehovah nidina andeha hamangy andry zareo ohatra mahazatra fa niteraka fatafitohinana tao amin'ilay fahatongavany Jehovah lasa izy ny afiny tafasaraka tamin'Andriamanitra lasa ny afiny ngaray tsy zakan'ilay iona amin'Andriamanitra ry Adamo aizinareo manampitsofy ngaray tsy te iainy so dia tsy izy ary zany so dia manofy ary manongo tena ihany Adama hoe Andriamanitra izy ve zany sa tsy izy i Adamo aizinareo farany tsotra marina ihany tsy hoe miafina anao zay menatra be zay fa mitanjaka eo voagaga Andriamanitra hoe nde izy moa nampianatra ny rangahy miteny an'izany vocabulaire avy aizandray zany ry Adamo fangano hoaninareo ilay zavatra nandrarako anareo tsy ilain'ny olona le manatona an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana satria tsy zakany zany raha vao mbola tsy ao ilay antidote satria ozy ny teny Jesosy hoe ny siny hoditra tota tsy afaka asiana divay vaovao fa mila siny hoditra vaovao ny asiana divay vaovao ilay siny hoditra vaovao ny mila n'ilay fatafitohinana izay mampody azy amin'ny sitrapon'Andriamanitra afafa be ty resakitsika androany ty fampalahelovana ilaina mampandroso mampody ilay izy mahatsara fa ho an'izay mbola tsy nahazo antidote tsindrona manafitohana tsisy ilana an'ilay izy mampitsoaka azy mampiafina azy mahatonga azy tsy anatona an'Andriamanitra mahatonga azy leo jere Jodasy fa tsy te eritreritra zany Jesosy zany tsony aho izy amony tena kanefa Petera tsara tonga dia au contraire teny eo ihany ngarainy dia nibebaka tamin'ny ranomaso teo anatrehan'Andriamanitra raha hifarana sahady ny afatra dia ndao tsika ndinika ny tenantsika hoe manahoana ny fiainam-panahintsika ao anatin'ilay hafanana ve raha mbola ao anatin'ilay hafanana dia tena ilaina be zany fampalahelovana zany mba hitondra zotom-po hitondra hery hitondra haim-panahy mandrakariva mba tsy hampipetrapetraka mba tsy hovarim-bariny tsy handeha amin'ny fahazarana ary mba hatonga famporisihana avokatra eo amin'ny asan'Andriamanitra avokatra amin'izay rehetrarehetra an'rahan'Andriamanitra fa raha mbola tsy ala hauteur tsika amin'izay fampalahelovana izay dia zany no afo mampitsoaka tsika tonga ny fampalahelovana tsy hitahita indray aloha fa nahoana rahalahy tsy hitahita tena mbola sahirana tena mbola zao hoe satria tsy zakan'ilay fampalahelovana androany tompo dia mampirisika atsika mandrakariva hiverina
ibebaka. Raha mangatsitsiksika tsy mazaka fampalahelovana fanafotony zany tsy hoe andao anao mafy be atanjahana say. Fampalahelovana hony vitatsika zany. Tsy izay ny tediavin'Andriamanitra amintsika. Fibebahana, fiverenana amin'Andriamanitra. Tahaka an'ilay zanak'Adala izay nody ny sainy. Dia rehefa nody ny sainy, nanao dingana izy nanantona ny ray. Takizay ihany koa tsika. Raha matsapa reradreraka tsika, matsapa maimainy tsika. Nefa ao anatsika ao misy an'ilay fanahy masina. Mandefa n'ilay piqûre mandona ny fotsika, manindrina ny fotsika, mampatsiahy tsika. Fa isika dia manam-podiana, araroty zany. Isika dia manana piaha, ilay mitondram-bavaka atsika mba tsy ho levina ny finoatsika. Zay natafavoaka amin'ny Petero. Raha mbola ao anatintsika zany fampatsiahivana zany, zany alahelo araka an'Andriamanitra izany. Miazaka za manantona azy, fa Jesosy sy ilay raitsika dia miazakazaka ihany koa izy anantona atsika. Satria zanantsika. Tsika ilay nitsongainy, tsy afaka niala tao amin'ny fanondronany. Dia tsika ihany koa nikarakarainy. Amin'ny voalohany ilay izy tsindrona fifidianana. Fa rehefa voafidy tsika dia tsindrona famporosiana. Ilay fampalahelovana alefa an'Andriamanitra dia tsindrona mahatonga tsika azoto, mahatonga tsika hafana. Voavarim-bariana kely tsika alefa n'ilay tsindrona. Fa io tsindrona io tsy voatery arakaraka ny eritreretantsika azy foana ihany koa anefa. Fa nandray mety tsindrona fitahiana ilay izy, valim-bavaka. Fa raha vao tamana amin'izay koa tsika dia hoe fiarantsika amin'izay ilay tsindrona dia tafitohana indray tsika avy eo rehefa ilay tsindrona somary manaikinaikitra ohatrohatra ny mampalahelohelo hafahafa izay ilay tsindrona. Raha vao somary tsy mahay manindrina manko ilay stagiaire siana dia ohatry ny maheniheny marary. Fa rehefa ilay expert tsara ilay manindrina ohatry ny mangatsiatsika mahafinaritra izay ilay izy. Ilay mangatsiatsika mahafinaritra ilay valim-bavaka sy ilay famporisiana amin'ny alalan'ny fitahiana. Fa raha vao famporisiana amin'ny alalan'ny ady, fanenjehana, zavatra manahirana, ohatry ny tena stagiaire izy zany. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia tsindrona mampandroso, tsindrona mampiakatra. Anjarantsika amin'izay no mandinika raha hivavaka tsika hoe fampalahelovana mandala eo amin'ny fiainantsika. Manosika atsika ve ilay izy? Sa mampandositra atsika? Dia raha mampandositra ilay izy dia resao Jesosy. Meo antidote aho hoe. Meo antidote aho. Za tsy te handositra. Misaotra ny amin'izany hafatra omenao ahy zany. Inoko ny fitiavanao ahy. Androany aho dia anantona anao fa manam-podiana ao aminao aho. Te hody ao amin'ilay hafanana ao aminao aho. Te hody amin'ilay fiainana, fahasambarana ao amin'ny fiainana ao aminao aho. Andray ilay fiainana be dia be izay ny havianao aho. Fa za tsy te hiaijanona amin'ny fampitehana sy faharavana izay ataon'ny devoly. Fa te handrosa ao aminao. Dia hitsangantsika dia hivavaka dia ilazan'izany eo anatrehany toy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.